Amin'ny distrikany Tolanar dia fianakaviana miisa 520 sy 300 amin'ny fokontany Ambinanibe distrikany Tolanar faritra Anosy no sitraka ny fanampiana sy ny tohan'andray avy amin'ny fitondram-panjakana androany ireo tokantrano izay traboana vokatry ny fandalovan'ny Rivodoza Jude ary anisan'ny fokontany tena nitondra takaitra ity fokontany ity tao anatin'ny distrikany Tolanar. Solosaina avy amin'ny mpikambana eo anivon'ny gouvernement izay nitarihany ministry ny ati-tany no nitondra ny fanampiana tamin'izany tany antoerana. Antonina Martina sy Setranjena. Fokontany Ambinanibe anatin'ny commune Ambonivohitra Tolanar faritra Anosy anisan'ny nitondra takaitra maro vokatry ny fandalovan'ny Rivodoza farany teo teto Madagasikara. Foto-drafitrasa maro no simba ary trano fonenana fianakaviana mahery ny 20 sy 300 no rava sy dibo-drano. Voaterina findra fonenana amin'ny toerana natokana andraisana ny trabony ireo fianakaviana ireo. Anatin'ny fiarenana kosa nefa izy ireo amin'ny fiainana andavanandro ka antony hitondrany fitondram-panjakana izo toan'izao izay ahitana ihany koa ireo kojakoja ilaina ao an-tokantrano. Raha nahazo anay tamin'ny cyclone simba ny vovonay roapolo, simba ny tragnonay, simba aby raha tineza tao, simba aby raha nambole. Da mba izay ny misaotranareo fitondram-panjakana mba bodo aty mba nagnome zavatra mba indesinay tosakafoaninay. Nahazo ny anjarany tamin'ny vary, voamaina, menaka sy savony ireo fianakaviana teto Ambinanibe ireto. Hitantaratra ny fitondram-panjakana manakaiky vahoaka sy mijery ifotony manoloana ny fahatongavany izao fanampian'izao hoy ny gouvernoura ny faritra Anosy. Izy izay mbola nanamafy ny antso amin'ny itoizan'izany amin'ireo fokontany hafa ahitana trabony. Pita ny ezaka rehetra izay ataon'ny fitondram-panjakana ka hitanay eo isoranay ireo mpiara-miombonantoka mifanohana amin'ny fitondram-panjakana sy ho tany saiko eto satria maro izy ireo. Mahery ny 4,000 ny traboina ato amin'ny distrikany Tolanar zay. Ato amin'ny distrikany Tolanar zay. Kanefa ny mbo maro koa ny distrikany Ambosary. Dikan'izay mbo maro ireo ezaka ka mbola mangataka ny tolo-tanana avy aminareo miaraka amin'ireo mpiara-miombonantoka mba hahenika ny distrika rehetra, ny commune rehetra ny famonjena an'ireo havasika traboinareo. Iraka manokany fitondram-panjakana nitondra izao fanampian'izao ny ministry ny ati-tany, ny ministry ny fizahan-tany sy ny asa-tanana ary ny ministry ny mponina sy ny firaisan-kinina. Anisan'ny lara-pameana ankehitrindra ny fanazavana ny fijerenaingana ny fafana manarina ireo fahasimbana sy ny fiainan'ny mponina voakasiky ny Rivodoza iny. Tonga eto amin'ity fokontany Ambinanibe ao anatin'ny distrikany Fort-Dauphin ity, iraka ny filoham-pirenena Andry Rajoelina sy ny prime ministre Atsy Christian hijery ny fahavoazana izay mahazo noho ny fandalovan'ny Rivodoza Jude iteo. Hita tokoa ny fahavoazana teto amin'ity fokontany na Ambinanibe aty miisa 520 sy 300 izy ireo hijery izay fahavoazana izay ary hitondra ny vonjy-rano vaky avy amin'ny fitondram-panjakana Ray Manontolo. Arak'izany mbola hitoy ny fitsidiana sy ny fitondrana fanampiana ireo fianakaviana marefo trabona manoloana ny fandalovan'ny Rivodoza Jude raha ny fanazavana ihany.